faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay nandresin'ny fahafatesana nitsangana tamin'ny matoantsika, ary eo anivontsika indrindra mankalaza izao andro Pasika 24 izao isika. Manana ny endriny manokana ny fankalazantsika tamin'ity noho ny fihiboana ateraky ny valanaretina Covid-19. Kanefa dia misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka mampiasa izao teknôlôjia izao, azahoantsika miompo-panahy, miompo-po, manome voninahitra an'Andriamanitra mankalaza izao Pasika izao. Androany dia miombona koa amin'ny fanasan'ny Tompo isika, araky ny fanapahan-kevitra noraisin'ny foibe FPMA, ka na dia mifanalava toerana azy isika dia afaka manao izany kosa, ary efa nampimanitsika isa-tokantrano amin'ny mofo sy amin'ny divay na ny ranom-boankazo, ary dia miomana ho amin'izany isika, ratsy zany afaka miomana rehefa aveo amin'ny fotoana izay vetivety ihany, azahoantsika mitady mofo sy maka ny ranom-boankazo na ny divay. Yes.
Ry havana, ampitomino amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Aoka hiara-mitsangana isika anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny Salamo 8:100, ny andinin'ny 1, 4:7 ka hatramin'ny 7:20, ary ny andinin'ny 4:20 no iarahantsika manonina izao. Miderany Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Jehova no eriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Ao andain'ny marina ny feo mioby no ny famonjena, ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Ny tanana ankavanan'i Jehova dia misandratra. Ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Tsy ho faty aho, fa ho velona, ka hitory ny asan'ny Jehova. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ravoravo amizao isika. Amen. Hira 450, ny andinin'ny 1 sy ny 2. 450, andinin'ny 1 sy 2. Ana nidera izanakinira, ana mifandresena nibanjakana, nifasana nivua nunierina, nianarana tsitoa tsivoatanata, anao nidera izanakinira, anao nifandresena nibanjakana. Yanao nandresy nao re nifasana, nifanjakany ota kulasana, nierin'ny Satana vatonikyody, nianaranao nandresy naharitra oe, anao nidera izanakinira, anao nifandresena nibanjakana. Mbola iombavaky sika ry havana. Ry Tompo Andriamanitra io,
miombona mpino rehetra manerana ny tany zay, manome voninahitra anao, mitsaoka ny anaranao sy ny herinao, mankalaza ny asa mahagaga ny tanterahanao tamin'ny alalan'ny zanakao, zay manala ny fisalasalana rehetra, sy mametraka fanantenana velona ty anaty, manoloana ny fiainana sy ny hoavy. Marina sy azo antoka ny teninao, tanteraka ny faminaniana, nitsangana ary nandresy Kristy dera ho anao. Aoka ro tsapanay anio zany fandresena izany Tompo, ka ho raisinay sy orenanay, ary ambaranay sy hotorinay. Ary aoka ny firaisanay aminao sy Jesosy Kristy zanakao ary ny fanahy masina, hamoa ny finoanay amin'ny toromasony, ary anangana anay avy amin'ny fahafatesan'ny fanahy, ho amin'ny fandehanana amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Amin'ny anarany sy amin'ny alalany, ampitoero aminay ny fifalian'ny Paska, ary raiso ny fisaoranay. Amen. Dia mahazo mipetraka isika ry havana. Ry havana, enoy amin'ny mpanajana sady amin'ny pieritrretana tsara ny fahamarinan'Andriamanitra zay ambara amintsika maneho ny sitrapony. Ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy zay hitany ataon'ny ray, fa na inona no ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra dia andeha anetriteny ao anatrehan'ny ray isika, iaiky ny fahalemetsika sy ny fahotantsika, ary angataka famelan-keloka. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra Tomponay eo, tsapanay ny alehibe ny fitiavanao anay. Nandritra iny herinandro masina iny, dia navelanao andiny tena manoloana ny lalan'ny zoran'ny Kristy izahay. Ary andiny tena ny amin'izay takiny zany amin'ny mahazanakao anay. Ko ankehitriny manatona anao, mitondra ny fonay sy ny fanahinay eo anatrehanao. Tompo, tsy nahay niombona tamin'ny fahorian'i Jesosy Kristy izahay, tamin'ny tsy nampiontsonanay akory, manoloana ny ratsy nataonay sy ny ratsy manjaka eo amin'izao tontolo izao. Fa zay afaka anay amin'izay mahaporotra anay ihany, indrindra manoloana izao valanaretina izao sy ny fiboana nateraka izany. Zany no antoko ny vavaka sy ny ezakay matetika, fa adininay nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ireny. Tsy nataonay olo alaharana ny anao ny sitraponao, fa andrasanay ho vita ny sitraponay sy ny fahafinaretanay, zay vao mba manolotra kely ny fotoananay, ny fanananay, ny fahaizanay, ny herinay, ny fonay ho anao so amin'ny sitraponao zahay. Tsy nahay nivelona ny fandresen'i Kristy zahay, anika resin'ny ratsy mandrakariva, ary miverina mandrakariva amin'izay efa nalavo anay sy nanotanay taminao. Miaiky sy mifony eo anatrehanao zahay
fa diso, fa haino zany rehetra zany nefa nahafaty an'i Kristy ka niomboany teo amin'ny azo fijaliana, kanefa dia mbola ininay atao. Ko amin'ity pasika ity, ekeo re mba hiara iomby sy ho faty amin'i Kristy eo amin'ny azo fijaliana, ny fiatsaram-belatsinay, ny fahalainanay, ny fiodinanay, ny fahotanay rehetra zay nataonay taminao sy tamin'ny namanay. Mba hiara-mitsangana amin'ny olom-baovao zay, olom-baovao mandeha amin'ny fahazavan'ny teninao, sy ny herin'ny fandraisen'i Kristy ny fahafatesana, sy ny herin'ny ratsy rehetra, ary anaiky sy aneo eo amin'ny lafim-piainanay rehetra, fa Kristy tokoa no mpanjakanay. Ka dia andeha amin'ny fiainam-baovao ao aminy zay. Tompo, ny finoanay sy fahatokinay, ny herin'ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy zanaka ao anay teo amin'ny azo fijaliana, no asa inay manatona anao sy manonona izany vavaka izany, na dia tsy mendrika aza izahay. Miaraka isika rehetra. Rerainay be famindram-po, mitalao aminao zay, mamelany elokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Hira fanampiny fa 150, hira fanampiny fa 150 no iraintsika izao. O Iza no hamonjy ahy, Iza no hamonjy ahy re, fareraka hoefady areraka milonjy etapahotana be. O manatona ny Jesosy, fa izy ihany, izy no hamonjy anao, fanoreseny fafatesana dai favalunao, kamba mifalia ianao, fa Jesu tumpunu panavujana. O Iza nu hamonjy ahy, Iza nu hamonjy ahy re, fareraka hoefady areraka milonjy etapahotana be. Manatuna ny Jesosy, fa izy ihany, izy no hamonjy anao, fanoreseny na ny fasanazade, ny fafatesana, ny fasanaza fanoreseny zao, ny fafatesana dai favalunao, kamba mifalia ianao, fa Jesu tumpunu panavujana. Ri Jesu tumpuni, Jesu tumpuo, para sureni fuku uanawiza, mafamunzena fanavutandeibe, si avujanaku nuhe atulucha. Nuvununa iyana, isuluvunana, fanuresena na, nifasanazade, nifafatesana, nifasanaza fanuresena uzao, nifafatesana, dai favalunai.
volovonana fanoresenao e fanoresenao na ny fasanazade ny fafatesana ny fasanaza e fanoresenao zao ny fafatesana ay favalonay kamifanireka mifalizahay fa Jesu tompono fanavotrana. Ry havana, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra fitiavana. Ary Andriamanitra be famindram-po no mitosika zany fitiavana zany. Tsy tonga hitadiny marina izy, fa hitadiny mpanota mba hibebaka ka handray ny famonjena. Ko anao zay mibebaka marina androany, raiso amin'ny fatikina. Ny teny anangana ny tompo anao, sy amelany ny elokao. Iara-mitsangana isika. Mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao. Fa izao no misehoko taminao, dia nenendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy, sy izay efa nisehoko taminao. Aza matahotra hoy ny tompo, efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay anao, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleluia. Amen. Hira fa 250 ny andininy fahadimy. 250 ny andininy fahadimy. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Mipetraka isika ry havana. Mialoha ny vavaka sy ny famakina ny teny ao amin'ny soratra masina, dia rahantsika manao ny firana fa 100 ny andininy voalohany. 100 ny andininy voalohany.
ivavaka isika. Tompo, ny teninao naharinao izao tontolo izao, ary zany teninao zany ihany namonjenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, teny tonga nofo kanonina taminay. Ny fahamarinan'ny teninao naseho ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, satria teny tanteraka ny teninao, teny mandrakizay ny teninao, teny velona ny teninao, ary loharanom-piainana sy hery ho an'izay mankatoa azy. Ko amin'izao andro Pasika izao, omeo hery amin'ny alalan'ny fananao masina indray ny teninao, hamelona anay, ary hampahery anay amin'ny finoana sy ny fanaranan'i Jesosy Kristy mpandresy, ka hanangana anay sy hanavao anay olom-baovao ao aminy. Dia amin'ny anarany sy amin'ny alalany no angatahana izany. Amen. Ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly, toko 10, ny 4:30 ka hatramin'ny 7:10. Asan'ny apôstôly toko 10, ny 4:30 ka hatramin'ny 7:10. Toizantsika amin'ny epistily voalohany soratan'i Paolo an'ny Korintianina, Korintianina voalohany toko 5, ny 9 ka hatramin'ny 9. Korintianina voalohany toko 5, 9 ka hatramin'ny 9. Ary dia faranantsika amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 7:20, ny 1 ka hatramin'ny 10. Matio toko 7:20, 1 ka hatramin'ny 10. Asan'ny apôstôly toko 10, manomboka amin'ny 4:30. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao, fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra, izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory-teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia le teny natomboka hatrany Galili, ka notoriana tamin'ny Jodia rehetra teo aorianan'ny Batisa izay notorian'i Jaona, dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao sosina hasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izay ny vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny, nantony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo, ka naseho ny marimarina, tsy tamin'ny olona rehetra, fa tamin'ny vavolombelona izay nitendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara-ninana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona, ka hanambara fa izy ny voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy nambara ny mpaminany rehetra, fa amin'ny anarany no azony izay rehetra mino azy famelan-keloka. Korintianina voalohany toko 5, manomboka amin'ny 9. Tsy mety ny fireharehanareo. Tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra? Esoro ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy misy masirasira anareo. Fa voavono Kristy Pasika ho antsika, ka dia aoka isika hanao andro firavoravona, tsy amin'ny masirasira ela, na amin'ny masirasira lolo-posy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira, dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Dia ara-mitsangana isika maky ny filazantsara ny Matio toko 7:20, manomboka amin'ny 1. Ary tamin'ny alin'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izahany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horohoro-tany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra, dia nankeo ka nanakodiany vato, dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra, ary ny fitahifiny fotsy tahaka ny oram-panala, ary ny mpiambina ny vadi-po noho ny fatahorana azy ka tonga tahaka ny maty.
Ary ny anjely namalika nylaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo, fa fantatro fa Jesosy zay efa nombona tamin'ny hazo fijaliana notadiavinareo. Tsy ato izy, fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avia ka jereo, fa tao nandrin'ny tompo. Ary mandehana faingana, ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo any Galili izy, any no ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo aho. De niainga faingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra ny faly indrindra, de niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy nikanana hoe finaritra. Ary izy ireo nanatona de niazona ny tongony, ka niankohaka teo anatrehany. De hoy Jesosy taminy, aza matahotra, fa mandehana, ka saivo makany Galili ny rahalahiko, fa any no ahitany ahy. De ataontsika ny hira fa 100 ny andininy faharoa mialoha nitoriana ny tenin'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra, vavolombelon'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, zany loha hevitra zay hoentitsika makalaza izao Paska izao, ary mandray ny afatra, mandray koa ny hery ny fitsanganana amin'ny maty. Ry havana, miorina amin'ny soratra masina ny fijoroantsika ho vavolombelona eto amin'izao tontolo izao. Hoy Paoly Apôstôly amin'ny Korintianina 1:10, ny andininy 7 sy 8. Fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko, de izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, de nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Mila mahalala ny soratra masina isika, ary mila mifikitra amin'ny soratra masina. Fa tsy nisy nahitan'i Jesosy nitsangana tamin'ny masontsika isika, fa ny fahamarinan'ny fitsanganan'i Kristy samy maty sy ny heriny kosa dia raisitsika noho ny finoana ny teniny. Zanak'Andriamanitra, vavolombelona. Vavolombelon'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Misy zavatra telo zay tiana ho takatsika, soraisitsika, ary indrindra dingana, zay hoentitsika manatanteraka zany fijoroana ho vavolombelona zany amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Ny voalohany, vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny faharoa, vavolombelon'ny herin'ny fitsanganan'ny maty. Ary ny fahatelo, vavolombelon'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ireo ny fizarana telo lehibe. Ary isaky ny fizarana, de misy zanam-pizarana telo indray mba azahoantsika mitadidy azy tsara. Voalohany, vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tranga izany, zava-niseho izany. Ary isika mino
de vavolombelona manaiky ny fahamarinany zany. Ka ny voalohany jerentsika amin'ny tapany voalohany io de izay, manaiky ny fahamarinany teniny ary miaiky sy mibebaka ny amin'ny tsy fahampin'ny finoana, zany no lalana azahoantsika mandray marina tokoa sy mijoro ho vavolombelon'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Manaiky ny fahamarinany teniny ary miaiky sy mibebaka ny amin'ny tsy fahampin'ny finoana, zay azahoantsika mandray feno izany fanambarana sy fahamarinan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany. Ary satria miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, araky ny nanomboantsika azy teo, ny finoana, satria ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra, dia amin'ity ny ray maka ity, dia anaraka tenin'Andriamanitra be dehibe isika, zay manamarina ny zavatra voambara. Manaiky ny fahamarinan'ny teniny ary miaiky ny tsy fahampin'ny finoana, na mangataka koa ny ampitomboana ny finoana. Hoy ny mpanoratra ny salamo amin'ny salamo 7:30, ny 7:20 sy 4:20, dinio aho Andriamanitra ary fantaro ny foko, izao toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary zaho na misy lalana mampahory atao anatiko de tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Ny tenin'Andriamanitra de tsy dinintsika fa mandinika antsika, manampy antsika andiny tena. Ka de hoy indrindra Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina 2:13-15, dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Finoana, dinihana sy manaiky dinihan'Andriamanitra mba hanaiky ny fahamarinan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Zay ny voalohany amin'ity fizarana voalohany teny. Ny faharoa de izao, matoky ny teniny ho amin'ny ho avy. Ampy zay ny fotoana ny salasalana, fa matoky kosa fa marina ary azo antoka ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Lioka 1:7-30, fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra, mahatoky ny tenin'Andriamanitra, ary mino matoky ny teniny. Kristy nitsangana tamin'ny maty araka ny soratra masina, tena mino zany ve isika? Ny fahatelo, ny olona mino sy mijoro vavolombelon'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, mino le fe, le tranga, de manana fanantenana na de eo aza ny zava-mitranga zay mety manaloka na manohitra izany. Manana fanantenana, ary laintsika indrindra zany am'izao vaninandro iainantsika izao, sy zao zavatra miseho anivon'izao tontolo zao. Hoy Paoly amin'ny Romanina 9:9, ny 7:20 sy 8:20, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonina aminy koa, ary fantatsika fa ny zavatra rehetra de miara-miasa ahasoa zay ty an'Andriamanitra. Miara-miaritra fa manantena kosa voninahitra. Ary indrindraindrindra na de misy zavatsarotra azy lalovana, dia matoky kosa fa hain'Andriamanitra ny miasa am'izany sy mampiasa izany ahasoa. Zany le fanantenana velona ny am'ilay Kristy nandresy. Hoy indrindra izy amin'ny Jaona 2:7-30, aty am'izao tontolo izao no ahitana reo fahoriana, nefa matoky zao efa naharesy izao tontolo izao. Zany ny fanontaniana zay mipetraka amitsika. Tena mino ny tranga, tena mino ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tokoa ve isika? Na de tsy nahita maso azy. Satria ny finoana
raha nytanitsika ny Hebreo toko faraky amby folo de milazany hoe ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny finoana de miorina amin'ny tsy hita fa tsy amin'ny hita fotsiny. Ary zany indrindra nahavoan'ny Tomasy na tonga ny tompo ny teny taminy hoe sambatra zay tsy nahita nefa nino. Araka zany de tsy mba modely loatra teo amin'ny mpino Tomasy. Fa indrindra Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko 5:7 fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Mino ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary mijoro ho vavolombelona zany. Zany no lalana omen'Andriamanitra iorenantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika tokoa. Faharoa, vavolombelony hery ny fitsanganana amin'ny maty. Raha tranga le fizarana voalohany, ity faharoa ty kosa de nivokatra. Inona ny lova apetrak'Andriamanitra amintsika noho ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Moa ve zavatra nitranga fotsiny zany? Sa kosa misy vokany, misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika. Tena misy. Ary telo no singanina amin'izany. Voalohany, ny vokatry ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia mahatonga atsika ho mahiratra, mahita mazava. Mahita fa tsara izy, mahita ny fahalebiazany. Zany hitantsika tao amin'le salamo nivakina teo amin'ny pendohany. Mahatsapa ny fitiavany ka midera sy manome voninahitra azy. Tena mahita izany tokoa ve isika? Mahita ny famonjeny ka mioby, midera, makasitraka. Zany ny ambaran'le salamo nivakitsika teo. Mahita n'izany tokoa ve? Ary matetika zay no maripana ijerena raha tsapatsika marina tokoa ny lanjan'ny famonjeny sy ny fitiavany sy ny fahalebiazany ary ny fahatsarany, dia hita eo amin'ny degren'ny fakasitrahana, eo amin'ny degren'ny fanoratena, eo amin'ny degren'ny fanomezam-boninahitra sy fankalazana azy. Ny jiosy ry havana dia tsy nahatsapa, tsy nahita lay zanak'Andriamanitra tonga teo aminy. Efa hitantsika nandritra zay herinandro zay. Tonga tany amin'ny azy izy, hoy ny Jaona toko 1:1 fa ny azy tsy nandray azy. Ary Jesosy Kristy rehefa nijery any Jerosalema taorinan'ny talohan'ny akarany ho amin'ny fijaliana tamin'ny fotoanan'ny akarany tany Jerosalema, io andro ihany, de nijery any Jerosalema ary nitomany. Raha mba nahafantatra mantsy ianao, na dia amin'ity andro ity aza momba ny fiadanana, hoy ny Tompo, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Jamba, satria tsy nino. Fa ny vavolombelona zay nandray marina tokoa, ny hery ny fitsanganana amin'ny maty, mahiratra. Ary mahiratra noho ny teny, satria mino ny teny, mino noho ny teny. Antsika ny tantaran'ny Petera, araka ny Luka toko 5:5, rehefa nifanena voalohany tamin'i Jesosy, de nirahany Jesosy mba androtsaka ny arato any amin'ny lalindalina. Ary satria mpanarato izy, Jesosy tsy mpanarato, de hoy navaliny an' Jesosy, tompoko, mandritry ny alina nefa ny kely aina teto, nefa tsy nahazo ninonino. Kanefa noho ny teninao, alatsako ihany ny arato. Fanekena ny teny, finoana ny teny, ary hitantsika ny vokatra nahazo be i Petera. Ny olona nandray ny hery ny fitsanganana amin'ny maty, mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny asany, mandray lay Mesimpanjaka, ary mino ny teniny. Ny faharoa,
ny vokatry ny fitsanganana amin'ny maty koa eo amin'ny miny dia fahavelomana avy aminy, mandray fahavelomana avy amin'ilay nitsangana tamin'ny maty. Zany hoe fahavelomana zany a milaza hery zany, milaza fahasahiana izany, ary zay indrindra ny olona nandray zany fahavelomana zany say fa tsy kanosa. Hoy Paoly apôstôly raha nampahery any Timoty zanany izy, Timoty 2:1-7 sy 9, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena, ko aza menatra ny ovavolombelony ny tompontsika. Mandray fahasahiana, courage ho isika. Ary koa mahery, mandray hery fa tsy malemy. Zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia zay mino ny anarany. Hoy Jaona 1:1-12. Paoly apôstôly aza dia sahany teny mihitsy hoe eriko sy eriko. Ary ny mpanao salamo ny vakitsika dia milaza hoe eriko sy fiderako izy. Mandray hery ka mifoa fa tsy matory, mifoa velona zany, miasa izany fa tsy matory. Hoy Paoly amin'ny Efesiana 5:5-7, mifoa azy ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Ny fahafatesan'ny fanahy, ny torimasom-panahy, zany no mahazo an'izao tontolo izao, ary manokatra ny varavarana ho amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fa Jesosy kosa tonga amoa, tonga ampahery, tonga anome hery. Ary Paoly apôstôly dia nanamafy fa raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ho izy. Raha tsy natsangana Kristy, foana ny finoanareo. Ny fitsanganana amin'ny maty fototry ny finoana, fa indrindraindrindra manamafy ny finoana. Ary ny fahatelo amin'ity tapany faharoa ity, mandeha amin'ny fiainam-baovao. Zany ny vokatry ny fitsanganana amin'ny maty eo amin'ny mino. Ho indrindra Paoly amin'ny Romanina 4:1-7, koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Mandeha amin'ny fiainam-baovao satria natsangana niaraka tamin'ny Kristy. Dia ho ihany Paoly raha noratra ho an'ny fiangonana tany Korinto izy, Korintiana 2:5-7, ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Inona ny taloha? Fahafatesana. Inona ny vaovao? Fitsanganana amin'ny maty, fiainam-baovao. Fa inona moa zany atao olom-baovao zany? Manahoana zany hoe fiainam-baovao zany? Ny fiainam-baovao dia fiainan'ny olom-baovao, fiainan'ny mpandresy. Zany ny fiainan'ny olom-baovao, fiainan'ny mpandresy. Mandresy inona? Mandresy ny fahafatesana. Zany hoe mandresy zay nahafaty. Ary inona moa ny nahafaty teo anatren'Andriamanitra? Raha ny soratra masina no henoina, ny ota, ny fahotana. Fa ny fahafatesana, ny tambon'ny ota, hoy Paoly amin'ny Romanina 4:1-7. Ary dia Paoly dia nilaza, ny ota ny nahafaty ahy. Romanina 7:7, ny ota dia mahafaty. Ka ny olom-baovao dia misikitra amin'ilay nandresin'ny fahafatesana ka mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra, ka mitandrina ny didiny, mandany fisainana sy ny fomba an'izao tontolo izao, zay nahalavo zany
lay vokatry ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty eo amin'ny fiainany ny mino. De hoy ny vakitentsika teo, ny olona matahotra azy ka manao ny marina no akasitrahany. Ko de esoriny masirasira ela, fa hovongana vaovao ianareo, iravoravo amin'ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Olona zay tena mijoro fanasana, marina tokoa eo anivon'izao tontolo izao. Zany ny vokatry ny hery zay nananganana ny Kristy tamin'ny maty ka miasa ao amin'ny mino. Fahatelo sady farany, vavolombelon'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Vavolombelon'i Jesosy, ilay personne, ilay zanak'Andriamanitra. Nitatsika tamin'ny voalohany, vavolombelon'ilay tranga, ny fitsangana amin'ny maty, manaiky zany. Ny faharoa, vavolombelon'ny fitsanganana amin'ny maty, ka mandray ny vokatry zany. Fa eto kosa, vavolombelon'ny lay zanak'Andriamanitra mihitsy, vavolombelon'i Jesosy Kristy mihitsy. Ka inona ny vokatry zany? Eo ny fiainany mino, manaiky anaraka azy, manaraka ny diany, miankina aminy, manahaka azy. De hoy indrindra Paoly amin'ny Efesiana 5:1, ko am'izany de aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, manaraka azy, manahaka azy. Ary Kristy ny tena zanaka malala, lay authentique, zay lasa modelitsika. Nivakitsika tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo, ny Jaona 5:7, ny zanaka tsy mahazo manao ninona ho azy, afa-tsy zay hitany ataon'ny ray. Fa na inona ataon'ny ray, de toy zany koa ny ataon'ny zanaka. Zany no nataon'i Jesosy Kristy. Ary tsy natao an'i Kristy irery ihany zany, fa ho antsika koa, satria zanak'Andriamanitra natsangana niaraka tamin'i Kristy isika. De ho indrindra Paoly, rehefa milazo zany izy, ao amin'ny Koritianina 1:2, aoka anahaka ahy ianareo, de tahaka ny anahafako an'i Kristy. Aoka anahaka an'i Kristy tahaka ny anahafako azy ianareo, lazaina amin'ny fomba hafa de tahaka izay. Modelin'ny zanak'Andriamanitra rehetra i Kristy, ka ny olona manaraka an'i Kristy, manaraka ny diny, miankina aminy ary manahaka azy. Ny faharoa, eo amin'ny fijoroana vavolombelon'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, de mitory sy manambara azy. Zany hoe manao ny asany, mampiely ny fampianarany. Raha nyresaka tamin'ireto vehivavy, sy tamin'ny mpianatra voalohany niona taminy izy, de hoy izy hoe, ino mialoha anareo any Galilia? Izy, hoy ilay anjely. Ino mialoha anareo any Galilia? Izy. Ary zany koa nolazainy tamin'ny mpianatra, ino mialoha anareo any Galilia? Aho. Galilia de faritany iray, tao Palestine, zay ifangaron'ny fokom-pirenena maro, cosmopolita ho isika. Anika no everiny jiosy sy nantsoiny hoe tanin'ny jentilisa i Galilia. Ary zany raha teo nilazany filazantsarany Matio azy, ao Matio 4:1-10. Galilia, tanin'ny jentilisa, Galilée des nations, ou Galilée des païens, Galilée des non-juifs. Zany hoe manolo zao tontolo izao zany ty Galilia ty, raha eo amin'ny tantara ny filazantsara. Indro mialoha anareo any amin'izao tontolo izao izy. Indro mialoha anareo any amin'izao tontolo izao aho, aminy andrasako anareo. Ny olona mino fitsanganana amin'ny maty, de tsy olona maika hiala eto, fa mahatsiaro, fa nantsoina ho vavolombelona ary irahana ho eto amin'izao tontolo izao. Ho indrindra ny tompo rehefa hiakatra ao any an-danitra izy, Matio 5:20, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-tany, ka mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Ny mitory an'i Kristy akory, tsy eo amin'ny toerana eo fotsiny ihany, fa any amin'ny toerana rehetra. Ary ny mitory an'i Kristy tsy amin'ny teny fotsiny, fa miasa sy mitoetra koa. Ny olom-baovao an'i Kristy dia mitory sy maneho an'i Kristy eo amin'ny teniny sy ny asany ary ny toetrany. Ary ny fahatelo,
eo fijoroana vavolombelon'ny Jesosy lay nitsangana tamin'ny maty, vavolombelon'ilay personne mihitsy, dia ny fivelomana ny mahazanak'Andriamanitra. Mivelona ny mahazanak'Andriamanitra marina tokoa, niara-natsangana tamin'ny Kristy. Dikan'izany, velona ho an'i Jesosy. Faharoa, velona ho amin'i Jesosy, ary fahatelo, velona ho an'i Jesosy. Averiko indray, velona noho i Jesosy, velona ho amin'i Jesosy, ary velona ho amin'i Jesosy. Velona ho an'i Jesosy, satria velona noho ny asan'i Kristy nisolovonantsika teo amin'ny azy fijaliana. Zany, ary ataoko fa tsy mila maka andinin-tsoratra masina betsaka isika, fa fantatsika loatra zany, noho ny asan'i Kristy navelona antsika. Ny faharoa, velona ao amin'i Jesosy. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4:7, satria velona aho, dia ho velona koa ianareo. Velona ao amin'i Jesosy, miara velona amin'i Jesosy. Ary zany indrindra ny tsapany poany ka natonga azy iteny, raha nanohatra ho an'ny Galatiana izy, Galatiana 2:2, tsy za tsony ny velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Ary ny Romanina 5:9, dia milaza fa raha misy olona tsy manana ny fanahy Kristy dia tsy azy izy, fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, hoy Paoly, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Izy ao amintsika ary isika ao aminy, io lay firaisana ateraky ny finoanan'i Kristy ary ivelomantsika ao amin'ny Kristy. Ny fahatelo, velona ho an'i Kristy. Hoy Paoly apôstôly, Kristy no antony hahavelomako, Kristy no antony hahavelomako, velona ho an'i Kristy. Filipianina 2:1-20, miara-dia aminy, miara-miasa aminy, manaiky ho iray, zany no vokatry ny finoana an'ilay Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Hoy ny tompony, zay minao, ny asa ataoko nataony koa. Jaona 4:12. Ary zany manao ny asan'ny tompo zany, velona ho an'i Jesosy zany, dia tsy azo sarahana amin'ny hoe velona ho aminy, velona noho izy, fa miara-dalana mandrakariva amintsika izy. Io lay firaisana. Hoy izy amin'ny Matthieu 7:20 io, raha niraka mpianatra izy, ny 2:20. Ary indro za momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo izao. Ka velona ho an'i Jesosy. Ary zany nambarany mpanao salamo nivakitsika tany am-pendohana, velona ka hitory ny asan'Andriamanitra, antom-pisina, antom-pahavelomana, fototry ny fiainana maha-kristianina zany. Ry havana, zany ny Pasika zay ankalazaintsika. Pasika zay nananganan'Andriamanitra tsika ho zanany, ka tena zanak'Andriamanitra, vavolombelon'ny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, vavolombelon'ny fitsanganany tamin'ny maty, vavolombelon'ny hery ny fitsanganany amin'ny maty ka mandeha amin'ny fiainam-baovao, ary vavolombelon'izy Jesosy nitsangana tamin'ny maty mihitsy ka manaiky anaka azy, ary ijoro ho vavolombelony amin'ny teny, amin'ny asa ary amin'ny toetra. Voavony Kristy, Pasika ho antsika. Aoka ho vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeny tompo anao satroboninahitra fiainana, zay nilazainy, omena ho an'izay ty azy. Jakoba 1:2-12. Iara-mitsangana isika andray ny fitahiana. Dia ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiorina anareo amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, ary andraisana nareo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty, ka hatonga nareo mpandresy, ary hatonga nareo mpanompo mahavokatra be, ka dia omen'ny tompo anareo ny satroboninahitra fiainana mendrika ho an'ny mpanompo matoky. Matoky le ny antso anareo, izy hatanteraka zany. Amen.
aoka iara-mitsangana isika iara-manonona ny fanekemponoana nisy anina. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary mino an' Jesosy Kristy tompo iray, zanan'lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohany zao rehetra zao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy naharina izao rehetra zao. Noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, de nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, de tonga olona izy.
nombona tao amin'ny azo fijaliana ny fanavotana antsika tamin'ny anapahany Pôntio Pilato izy. Nijaly izy ka nalevina. Nitsangana tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka ao an-tananankavanan'ny ray. Avy any eviny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mivelatra eo anoloantsika ry havana ny fanasan'ny tompo, izay anasany antsika iray latabatra aminy. Na dia samy any amin'ny tokantranontsika any avy azy isika, dia ho fivoantsika ny tompo, ary izy no manasa antsika mba hiara-komana aminy, hiara-misotro aminy, ary izy ao amintsika. Ataontsika ny hira fa 3:30 ny andininy voalohany sy ny faharoa. 3:30 ny andininy voalohany sy faharoa. Eo mpitsanganana ihany isika. Ry havana ho aminareo any ny tompo, ary ho aminareo rehetra ny fiadanany. Andeha izara zany fiadanana, izany isika, ka tsy fandray tanana, tsy fanatona, fa hiteny kosa eo amin'eo akaikitsika hoe ho aminao any ny tompo, na amaly hoe ary ho aminao koa. Asandrato ny fonareo ho eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Hivavaka isika. Entiko tompo ray mason'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety sy mahavonjy ny saorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, zay tianay sy nanolo-tena monjy anay. Amin'ny alalan'ny mpinoderan'ny enjely ny fiandriananao, sy tsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary araha amin'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny, miara-manaratra ny feonay aminy, ka amin'ny fanajana lehibe no hideranay hoe
afaka mipetraka isika ry havana. Ry kristianina malala, aoka isika atsiaro an Jesosy Kristy zay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana tolotr'Andriamanitra antsika zany. Ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota manitra, dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay miaraka ny fiangonana. Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy, ary ho avy amboninahitra. Noho izany ry tompo rainay any an-danitra eo, ndreto zay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fiakarany tamin'ny amboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Miaraka ny fiangonana. Amen. Avia Jesosy Tompo. Ankehitriny raha io, aidiny ny fanahy masina mba hamen'ny fonay, ka ndraisana tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona, am'izao izy manatona anay am'izao fanasana izao. Fa ny fanahy masina no aharinao, amelomanao, anamasinanao, ary nomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Amen. Avia fanahy masina. Misaotra anao zay ry Jesosy Kristy Tompo, miderany anaranao zay ry zanak'Andriamanitra lahy tokana mpamonjy anay. Ankalazaina anenao no ny fitiavanao zay mahery no ny fahafatesana. Ary zay zay tonga eto anatrehanao, iombona amin'ny latabatrao, dia mangataka mba hampiraisinao aminao, ohatry ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianary ifankaty tahaka ny tiavanao anay zay. Araoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia ianao zay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Aoka hiara-mitsangana ny fiangonana. Enory havana ny teny zay voarakitry ny apôstôly mampatsiaro antsika ny amin'ny nanorenan'ny Tompo izao fanasana masina izao. Jesosy Kristy Tompo tamin'ny nialy izay namadia anazy, dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso, ano, ity ny tenako izay omena ho anareo, zao no atao ho fahatsiarovana. Toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misotroa amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Ka na oviana no misotro ianareo, dia izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Ko misaorany ray zay nampamendrika atsika anana anjara ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Hira 7:100 ny andininy fahatelo. 7:100 ny andininy fahatelo. Ary satria efa naray ny fanahy mazanak'Andriamanitra atsika isika, zany no ahafahantsika manatona ny ray, ka mivavaka aminy manao hoe, rainay zany an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay an'io zay hanina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ao amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy,
fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy Tompontsika. Hoy ny Tompo, iny rehefa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona, raha misy mihaino feo ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Mangataka ny raim-pianakaviana ao amin'ny tokantrano sy ny renim-pianakaviana mba hizara ny mofo sy ny divay, ny renim-pianakaviana mizara ny mofo ary ny raim-pianakaviana mizara ny kapoaka. Ao anatin'izany ataontsika ny hira 400 ny 2 hira fa 400 2 ny renim-pianakaviana mizara ny mofo, ny raim-pianakaviana mizara ny kapoaka. Hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no atao ho fahatsiarovanay, na ho viana misotro ianareo. Jesosy Kristy Tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany ianareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina, ho fahasambarana mandrakizay ho aminareo ane ny fiadanana. Ny hira fa 820 ny 2 sy ny 2 no entsika midera ny Tompo sy makasitraka azy amin'izao andro Pasika anasany antsika izao.
mbola iombom-bavaka isika. Misaotra anao dia misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay fa afaka niombona teto tamin'izao fanimpom-pivavahana izao. Misaotra anao zay Jesosy Kristy tomponay fa teto anivonay ianao nampahery anay ny zarany teninao ary miara-dalana aminay manomboka izao satria aty anatinay velona aty anatinay ianao. Raketriny zay dia mangataka aminao meo anay ny fahasahina mandrakariva, hijoro vavolombelona, hitory sy anambara, fa indrindra hivelona ny teninao ary ampiseho eo anivon'izao tontolo izao ny toetranao, anambara ny teninao ary aneo amin'ny fomba rehetra ny fahatsaranao. Dia tianaiky ny trotram-bavaka izao tontolo izao manoloana izao valanaretina coronavirus izao. Toany ny mpitsabo, meo hery, meo finiavana, fahareta, ary atao vy mahomby sy lavorary ny fitsaboana ataon'izy ireo, arovo koa izy ahafahany manao ny asa. Mivavaka aminao zay ho an'ireo marary, mba ho tohananao ary ambininao ny asan'ny fanafody sy ny asa fitsaboana, hitondra fanasitranana. Mivavaka aminao zay ho an'ireo zay namoy havana nanoloana izao valanaretina izao sy noho ny antony maro samihafa koa ampionony amin'ny filazantsara ny fitsanganan'ny maty. Mivavaka aminao zay ho an'ity firenena zay misy anay ity mba hitoetreto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao. Mivavaka aminao zay ho an'ny Madagasikara tanorazanay, ho arovanao ary ampinao, tohananao ny ezaka tsara rehetra, indrindra hiadina amin'izao Covid-19 izao. Meo ny vahoaka malagasy ny hahirahina, meo ny mpitondra ny fahendrena avy any ambony, ary ninona tsara, ninona kasitrahana, ninona tompo avy aminao. Ambino zany ary ataovy mahomby. Ninona kosa tsy akasitrahana, poteo sy levony sady tsy mahasoa ny olonao zany no mampalahelo anao. Mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana sy ny asany, mba ho tahinao ny teninao ka tsy verina aminao foana raha tsy natateraka zay nandrahanao azy. Ambinina amin'ny aleny ka hitondra fanavaozana, hitondra fanovana, hitondra fahazavana eo amin'izao tontolo izao zay anjakain'ny aizina. Mivavaka aminao zay ho an'ireo sahirana, ninona endriky zary fahasahiranana zany, ninona antony, tompo atreo ary anatero ny famonjenao. Maro ny tiana angatahana kanefa foy ny fisainanay votsany vavanay, zay rehetra fantatrao fa mahasoa ny tena, ny saina, ny fo ary ny fanahy. Zay fantatrao fa tokony ho anisa ambatan'olona, ho anisa mpianakaviana, ho anisa pirenena ary ho anisa isam-piangonana. Dia angatahanay amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy. Tanterao ho voninahitra ao ary famelombelomana ny fanahinay. Izany vavaka zany dia ankininay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sady mpanavotra anay lay mpandresy. Dia misaotra ray. Amen. Ry havana malala amin'ny tompo, mbola ampifaliana lehibe no iara-banantsika rehetra ny tokantrano amin'izao alahady maraina izao. Ny voalohany teny dia ny fisaoran'Andriamanitra no ny fitahiny ka nahafahantsika niombona tamin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana lehibe izao. Lehibe satria andro fankalazana ny Pasika anio. Koa amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity eto amin'ny fiangonana no iara-banantsika rehetra tsankanavaka tratry ny Pasika 20 Pasika fifaliana, Pasika fanavaozana, Pasika fandresena, Pasika fahafahana. Izany no irenay ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Fanafahana tamin'ny herin'ny ota sy fahafatesana ary ny fanomezana fiainana vaovao sy fiainana mandrakizay ho an'izay mino amin'ny Kristy. Izany no afatry ny Pasika riavana. Hafakely ity Pasika 20 ity satria mankalaza izany
ao anatin'ny fiboana isika noho ny valanaretina mandringana izao ny tontolo izao. Tsy afaka mifanatritava, mifampiaraba, mifanoroka sy ny sisa. Nefa izao toe-javatra izao dia avelan'Andriamanitra iseho mba hanehoany ny voninahiny. Ko mahireza ary avako malala, azakivy fa ny tompo no efa mialo lalana antsika araka ny teny manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Antsoin'Andriamanitra isika anana faharetana satria fantatsika fa mbola ho lava ny fotoanan'ny fiboana. Faharetana amin'ny fivavahana, amin'ny fandinihan-tena. Izany no afatry ny tompo amintsika ka aza velan-dalo foana ary avako malala. Ny afatra pastoraly nalefa ny filoha synodaly ny FPMA izay efa nalefa tamintsika dia manamafy izany. Izany afatra izany dia mifarana amin'ny fampiomanana amin'ny déconfinement. Manomana fiainam-baovao antsika ny tompo aorianan'izao fiboana izao ka fitiavana, fahamarinana, fahamasinana ary fahatokiana no tiany tompo iainantsika raha vao tonga ny fotoanan'ny fivoahana hoy ny filohan'ny FPMA. Ko mampahery anareo mandrakariva izahay ary manentana anareo hanaja sy hanaraka tsara ny toromarika sy ny fepetra omen'ny mpitondra fanjakana, ny tompona andraikitra ara-pahasalamana ary ny vavao any mpitsabo rehetra, ny marary sy ny mpitondra fanjakana ary ny fiangonana manerana an-tany. Mampatsiahy antsika ny fisian'ny rojom-bavaka isan'andro iarahantsika amin'ny alalan'ny fandaminana roso ny vondron'asa fiainam-piangonana izay lefa amintsika mailaka ary mbola hotohizana. Azadiny koa havana ny fotoam-bavaka nasionaly isan'andro amin'ny 4 sy amin'ny 7 ao amin'ny radio vatsy ny FPMA ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy. Araka nefa nanentanana antsika dia mitoy ny fanohanana ny asa-piangonana izay tsy maintsy atao satria ny hofatrano, ny adidy amin'ny faritany sy ny nasionaly, ny vatsy mpitandrina sy izay ateraka izany dia tsy maintsy tohizana. Koa amporisihana isika mba hanohy ny fandrotsahana ny rakitra sy ny adidy na koa ny rakim-pisaorana arak'izay irony fotsika amin'ny alalan'ny virement bancaire na chèque ka asio intitulé hoe rakitra na adidy miaraka amin'ny anaranao. Ho fitsinjovana ny rehetra ho an'ireo tsy havanana amin'ny virement dia izy koa roy vaovao alefa amintsika amin'ny alalan'ny Eloaso afahantsika manao izany amin'ny alalan'ny carte bancaire. Koa alefa amintsika amin'ny SMS na mailaka izany rehetra izany. Miangavy atsika ifandray amin'ny diakony vala na ny filohan'ny sampana raha mila fanampiana manokana. Ny teny ampaherezana antsika amin'izany dia manao hoe fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no hojinjainy, izay mamafy be dia be kosa no hojinjainy. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ireny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Itony fiainan'ny fiangonana ka miverina ny etude biblika ny talata fa 14 volana aprily amin'ny 5:00 sy ny katekomena amin'ny 4 tolakandro ny alahady 17 aprily. Izany dia atao amin'ny alalan'ny phone call ka numero sy ny kody ilaina amin'izany dia omenantsika iray andro mialoha ny fotoana. Eto ampamarana ary havana dia te anamafy ny fisaorana an'Andriamanitra noho ny fanohanantsika ny asan'ny fiangonana. Misaotra tompoko satria betsaka ianareo no efa namaly ny antso tamin'ny fanohanana ara-bola ary mbola betsaka koa aoriana ka ny tompo manakare-pahasoavana ane amaly fitianareo satria Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo oniny rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Te hisaotra koa ny ekipan'i Jesosy, ny mpitandrina, ny diakona, ny sampana rehetra, ny roa olona sy ireo rehetra nanomana sy nandamina tamin'ny lafiny ara-panahy, ara-teknika, nandray anjara mivantana na ankolaka tamin'ireo fanompompivavahana maro tamin'ny YouTube nanomboka tamin'ny alahady 15 Martsa
noho ny confinement na ny fiboana tsy maintsy najaina ary mbola iainantsika. Zava-baovao tamintsika zany ary fanamby manokana izay netsetsika mitiavana tokoa. Mbola tsy ravorary ny vita nefa kosa hita fa misy ezaka natao tao anatin'ny firaisan-kina sy ny fifaliana ary ny fanetretena sy faharetana mba tsy tsahatra ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra amintsika izay misiona voalohany ny fiangonana ry havana. Nampiaritsika tokoa ilay teny fanevantsika amin'ity taona ity manao hoe fiangonana mitombo, mivelatra ary miorina tsara. Koa amin'izany ry havako malala, miorena tsara, aza miova ary maefa be amin'ny asan'ny Tompo. Satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Dia ho aminareo mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo, ho an'Andriamanitra ny voninahitra, manaova Pasika 24 sambatra. Mialoha ny afatra sy ny tsodrano, dia ny hira fa 724 ny andininy voalohany sy fahatelo no ataontsika eo am-pitsanganana. Iara-mitsangana isika manao ny hira fa 724 andininy voalohany sy fahatelo. Olombelo nao naiza no alea zay no fanirina vao se atao korearea karasa no atao tetoko favononao tsy alana andao tompo irao. Olombelo nao ao anaty fitsapana ka ijorovoanao na fefena na rarana tsy ahotramidy fa ianao naneraka tsy ahotrao satria amitoyanao Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena, ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina araky ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy. Ahatanteraka izany raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitay anareo ny Tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hiantra anareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra sy ary mandrakizay. Amen. Mandiana ny fiadanana ka manompo ny Tompo.